contrat zany a izinao avy eo ny FDKM nangataka fisondrotana hofatrano de tsy faty raha antony tao a zay mamaly azy fa tsanjarako zay tsy tanteraka zay avy eo a ny FDKM milaza hoe atsahatra anay a fipetranareo atsahatra zany ny contrat dia ny antony tsy mazava hoe tsy niditra zay niditra ny avocat niditra ny manam-pahefana ambony be a anatin'ity raharaha ty a dia hoe janona ny UEP eny ary manaiky janona ny UEP zao lazay ny UEP hoe eny ary aiza ny soanay efa miato zay nareo initiativenareo ny contrat valiny assignation tribunal tsy zay nisy ny tondralizany amin'ny tribunal fa zareo ny tondralizany amin'ny tribunal zay nanaraka ny ara-piralahiana foana araka amin'izay zay fotsiny angambana dia miandry tribunal zany zay zao dia rehefa mandeha tribunal momba ny loyer dikan'izany zany a miandry ny loyer vaovao tsika hoe hoekenay sa tsy hoekenay loyer vaovao zakanay sa tsy zakanay mbola point be dehibe zany mbola discuter ny expert zany milaza hoe zao zany izy zay fa ao anatin'ny contrat igny mizaka point be dehibe zany anatin'ny contrat zany mahatonga ny contrat ho sy miavaka tsara fa tsy hoe tonga ka miavina nge ny soany nisafidin'ny FDKM nge miavina dia efa nandeha tamin'ny lalan'izay zahay fa tsy fatran'izay zay nitranga tao fa anjaranareo manontany any amin'ny zany fa nanontaniany dia hoe hovainy loyer dia anjany zany foana ho azy fandamina ara-piralahiana teo efa mangalika vaovao izy azonao dia anjany zany a mitolo zany a ny fianarana ny fianarana ary mety izy nge tsara sotonatontakarana amba tsara nareo mba mijery any tsy gouvernement tena baikoly azy dia tona etsika nyta nazany zany mila raisina compte mba jerena ko zany tombontsony UEP dia mba jerena tombontsony FDKM samy jerena dolo